Sermonika Soanambina, fille de Marie Auxiliatrice, faly miarabantsika rehetra tafahoana soamantsara indray eto amin'ity vidéo ity. Tantaran'izy mirahalahy, zanaky ny mpanjaka iray indray no ifampizarantsika koa manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany. Midadasika izay tsy izy hoy ny fanjakan'ity mpanjaka iray. Nisy renirano lehibe namaky izany fanjakana izany roa, saingy tsy nametraka olana velively ny fizaran'izany fanjakana izany roa. Nankatoa azy daholo ny mponina tamin'ireo faritra roa amin'ny fanjakana ireo. Ny omby ankijana efa tsy fantatra intsony ny isany. Vatran'izany mpanjaka izany ny nandefa iraka maro nivarotra ny ambom-bava tany amin'ny fanjakana hafa, ka nividy izay zavatra hafa nilain'ny vahoakany tsy nisy tao amin'ny fanjakana. Marary ary izy noho ny fahanterany, ary fantany tsara fa hitondra azy any ankoatra izao aretina izao. Any ka nampiantso azy mirahalahy zanany izy afarany tsara alohan'ny andehanany. Toy ny iray aman-dreny andaony zanany rehetra dia afatra ny mba hitiavan'izy ireo tsara ny reniny sy ny fankatiavan'izy ireo no any afatra ny ventiventesiny. Nanome toky izy roalahy fa anaja sy anatontosa izany afatra izany. Tena fantatra tokoa ny fitiavan'izy ireo ny reniny, ary nahay ny fanaraka tsara koa izy roalahy. Safononiky ny asambarana izy telo mianaka noho ny fahaizan'izy ireo nampanjaka ny fitiavana tao andapa sy tao amin'ny fanjakana. Maty ihany koa raha matorenin'izy ireo rehefa afaka taona vitsivitsy. Ary dia mbola ny afatry ny mpanjaka rain'izy ireo no naverimberin-dramatoa reniny talohan'ny nahafatesany. Samy nanome toky tamin'ny kitsipo izy roalahy fa tsy andraraka elom-biandoha ary ompirahalahy mianala. Tsara levenana ny maty, enim-boninahitra izy roalahy. Noderain'ny vahoaka izy ireo tamin'ny fifandraisana am-po nananany sy nasehony. Tsy nifankafohy izy ireo, ka izay toerana nahitana ny ray tsy maintsy nisy ny iray ihany koa. Antsaha tsy ny fandao, antanety tsy ny fanary. Nanoatra no nikambana, tena tsy afany saraka, fa marina loatra ilay fiteny hoe tsy misy olona tsy miady fizay tofo mpampisavy. Nigadona teo antokonam-baravaran'izy mirahalahy ny antambo, ary tena niditra tao an-trano mihitsy aza ka nanoko ponenana tao. Tsy misy olona nahafantatra izay antony fa nifanandrina tamin'ny ady mangotraka izy mirahalahy, ary samy nisotro ny aleoko maty toy izay andefitra. Niafara tamin'ny fizarana ny fanjakana lova, ka avy hatrany dia ilay renirano no niraisina ho fizarany, ka ny avara-drano an'ilay zandry, moa ny atsimon-drano an'ilay zoky, ny fiompiana an'ilay zandry, ary ny fambolena an'ilay zoky. Tsy nifanerasera intsony mihitsy izy mirahalahy tao aorian'io fizarana fanjakana io, ary tsy nifanerasera toy izany ihany koa ny vahoaka roa tonta. Vaky roa tanteraka ny fanjakana. Na tsy nifanerasera intsony aza ny roa tonta dia mbola mifankatazana ihany, satria ilay renirano fotsiny ihany no nanasaraka ny fanjakana roa, zary lasa fanjakana fahavalo. Taona maro taty aoriana, tapa-kevitra ny anangana rindrina avy mijoalajoala ilay zandry tetsy andaniny, mba tena tsy hifankahita intsony mihitsy na izy roalahy mpiray tampo na ireo vahoaka pomba azy roalahy, ary hatramin'ny taranaka fara-mandimby koa aza. Nanomboka nampanao biriky sy nampaka fasika teo amin'ny renirano izy, ary nampaka vato ary tena tendrombohitra sy nampanapaka hazo mahitsy tany anala ihany koa. Ilay zoky tetsy ankilany mba nanangona toy izany ihany koa, dia samy mifankatazana teo, saingy tsy mifanontany izay ilana ireo zavatra rehetra ireo no sady tsy nifampilaza. Nivisy isa tsy ampy tamin'ilay zandry. Fantany tsara fa misy vitsy lany lanina ao amin'ny jokony, satria ao atsimon-drano no misy ny akora ilaina amin'ny fanamboarana vy, no sady misy ny mpanefy, saingy naleo ny nandamina fotoana ka nitondra mpiasa ny raoka ny omby amidy any lavitrany atakalo vy. Naharitra 3 volana izy nanangona ny vy rehetra nilainy amin'ny fananganana ilay rindrina mijoalajoala ny eritreretiny. Faly izy nahatazana fa efa fomba ny fitaovan'ny zokiny, satria azo ny antoka fa rehefa tafaverina izy
dia efa hitsangana ny rindriny zokiny ary dia ny rindriny sisany no hatsangany. Ho rindrina mijoalajoala indroa miatoana be izao no hanasaraka mandrakizay ny fanjakan'izy mirahalay. Falitoraka izany ihany koa ilay zoky satria nahita fa nanangona ireo rehetra ireo ny zandriny. Tsy ombotratra ny hafaliany mahatsapa fa ny fanojo ny eritreritr' izy mirahalay. Na dia ny sera natao an-tsaina aza ny hanome vy ilay zandriny satria fantany tsara fa tsy nanana izy dia naleo ihany tsy niteny satria tiany ho tapohina ny zandriny, tiany hanao surprise ho an-jandriny. Dia natombony ny asa ary tena niasa mafy izy sy ny mpiasany ahavita izany alohan'ny hiverenany zandriny. Ary dia vita tokoa ny asa, tena vita tsara, telo andro talohan'ny fiverenany zandriny. Voalavitra ny zandriny dia efa nitazana n'ity ilay rindrina. Akory ny agagany fa tsy nahatazana izy, sady nandroso ihany izy sy ny mpiasany no nandinika nitily ka mpiasa iray no nanaitra azy rehetra nioraka nanao hoe jereo ny somary andrefa nahiriny, io zany ny azo no naoriny. Niaraka ny tavatavy izy rehetra namerimberina hoe tetezana, tsy nahetsika fotoana foy aloha ilay zandry olona, vontaona ny rehetra miazakazaka hamonjy ilay tetezana. Ny zokiny efa niandry teny foana vao nahatazana ny zandriny dia niantso ny vahoaka ihany koa hiaraka hiazakazaka aminy hitsenany zandriny. Nifanena teo afovoan'ny tetezana izy ireo. Orokoroka tamin'ny ranomaso ny fampairaban'izy mirahalay sy ny vahoaka roa tonto. Nirodana teo ilay rindrina nijoalajoala tsy hita maso nanasaraka sy nampifandrafy amin'ny taonany maro ireto mpiray-tam-po. Farahanantsika eto ny tantaran'izy roalahy, mazava ny lesona tena vohitra. Tsy vato aneny fo kinjao mitepo ihany vonona ifamela dia babo tanteraka ny fony ka nisokatra avy hatrany tamin'ny fifamelana sy fifankatiavana. Azontsika alaina sary an-tsaina ny mety ho toy ny tantara. Ho amin'ny manaraka indray io misaotranao naharitra ny aino hatramin'ny farany.